Miarapa-mianaran'i Jesosy ho anao izay manaraka n'izao fampianaran'izao resakintsika mikasika ny fanompoana. Resaka fanompoana zany no resantsika fameloan'izay andao aloha tsika hivavaka ho an'izay tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana ny androany ity. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka indray izay raha mbola andrena amin'ny teninao alefaso ny teny miaraka ny fahasoavana sy hira ampiteneno indray mivavako za dia fitaovana ihany taio ihany koa ny fony tsirairay avy izay mandre ty androany ty misofina rehetra izay mandre n'izao fampianaran'izao tsisy alamaina sokafony fatakarany tsirairay avy sokafony masom-panainy tsirairay avy naizanaiza andrenisana n'izao fampianaran'izao amin'ny anara mahery ny sarobitan'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka ray masonao amen. Averina fiarabana ho anao izay izao vao tafaraka aminay iny indray resaka tsika mikasika ny fanompoana zany, fanompoana an'Andriamanitra zany. Ny lohahevitra moa zany ny tenin'Andriamanitra ingana dia ny Exodosy toko fahatelo amby roapolo teny andimy fahadimy amby roapolo manao hoe fa manompoan'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Tsy dia izoviana amintsika intsony izay tenin'Andriamanitra zay fa betsika mahalala an'izay tenin'Andriamanitra zay. Eto zany tenin'Andriamanitra dia manentana antsika zany tenin'Andriamanitra hoe fa manompoan'i Jehovah Andriamanitrareo zany. Zany hoe manompo azy ianao zany fa zao rehefa manompo an'io Andriamanitra io ianao, ny Andriamanitra zay tomponao zany dia zao tsy miala maina ianao fa misy valiny misy tombotsoa misy vokatsoa azonao amin'izay fanompoana azy izay zany. Amen. Ka numéro 1 vetrany zany mandrainao tsika raha mianatra sady mianatra tsika hoe ina moa natao hoe manompo an'Andriamanitra zany aloha zany ndraindray mety tsy haintsika le izy. Natao hoe manompo an'Andriamanitra dia zao mandray anjara ara-batana sy ara-panahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe mandray anjara ara-batana sy ara-panahy amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe miasa ao amin'Andriamanitra, miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ara-batana na ara-panahy zany, na hoe ara-batana sy ara-panahy zany. Zavaiko kely hoe mandray anjara amin'ny ara-batana ohatra hoe manadio an'io trano fiangonana io ianao mandamina an'io seza io ianao, manao installation ianao manao technicien ianao, zany hoe tena hoe miasa zany ilay vatanao zany, manadio ny any amin'ny WC ny any ivelany any, zany hoe tena hoe ny vatanao mihitsy zany, ny tananao ny tongotrao miasa mihitsy ao anatin'ilay izy zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Misy fandraisana anjara ataonao zany fa tsy hoe tonga ianao dia mipetraka fotsiny fa tena hoe miasa mikarakara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zany ao am-piangonana zany io, ny vatana zany tena miasa mampiditra olona anao any amin'ny filan-kevitra any misiga re ianao manao resaka louange reny fanompom-panahy koa zany reny ao mitendry ianao zany, zany hoe mihetsika mihitsy an'le vatanao manao an'le action ianao. Fanompom-panahy koa zany zay, zany hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao manao ny asa fitoriana ny filazantsara reny zany, mitory-teny ao dia fanompom-panahy zany, manao ny intercession manao vavaka intercession, zany hoe vavaka fanelanelana zany manompo an'Andriamanitra daholo zany rehetra zany, zany hoe mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fiangonana zany, fa tsy hoe mipetraka fotsiny ianao. Zay ny atao hoe manompo an'Andriamanitra. Ao manompo an'Andriamanitra ihany koa dia zao mivavaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ao manao asa amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zay no antsoina hoe manompo an'Andriamanitra. Faharoa dia hoe manina moa zany tsika no tsy maintsy manompo ary zany. Ndreka efa alentsika zay ty amin'ny Exodosy toko fahatelo
teny andiny faharoambifolo zany. Exodosy toko fahatelo atao hoe exodosy de fanafana. Exodosy toko fahatelo teny andiny faharoambifolo zao mivaky an'izay teny zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika manao hoe ary hoy izy hombanao tokoa aho izy ary izao ny famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Ezipta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Amen. Zany hoe maninona atsika tsy maintsy manompo an'Andriamanitra? Tsy maintsy manompo an'Andriamanitra atsika satria zay no antony nakana atsika tany Ezipta. Zanak'Israely nge andevo tany Ezipta, nanompo ny Ezipsianina, nanompo ny Farao nandritra ny 700 taona, ka niran'Andriamanitra Mosesy akazy reo tany Ezipta zany fa handeha hanompo an' Jehovah Andriamanitra fa tsy hanompo ny Ezipsianina nitsony zany. Zay zany no antony hoe rehefa entinao mivoaka avy any Ezipta ny olona ozy dia manompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ty. Zany hoe ny antony nakananao tany amin'ny jentilisa tany amin'izao tontolo zao, tany amin'ny fiainam-panandevozana tany, de mba hanompo an' Jehovah Andriamanitra ao am-piangonana isika. Hiara-hanompo atsika zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Hiara-hanompo an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra atsika zany amin'io tendrombohitra io lay toerana ionana amin'i Jehovah anompona azy zany amin'io toerana io zany. Amen. Zay zany no mahatonga atsika hoe tsy maintsy manompo an'Andriamanitra atsika satria zay no antony, satria nantsoina mihitsy antsika hanompo an' Jehovah Andriamanitra fa tsy hanompo ny Ezipsianina intsony. Zay ny antony ka nirana mihitsy Mosesy hoe mandehana anao makany Ezipta, alaivo reo olona reo. De zay mihitsy le tenenina hoe aroy izy hoe hombanao tokoa aho izy ary zao izy ny famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Zany hoe Mosesy le nirana io rehefa entinao mivoaka avy any Ezipta zany ny olona, tsy hoe mandehandeha fotsiny any fotsiny fa zao entinao mivoaka avy any Ezipta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra amin'ity eto amin'ity tendrombohitra ty ianareo. Zany hoe miaraka amin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely de miara manompo an'Andriamanitra amin'io tendrombohitra io ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ilay efitrano fiangonana zany. Amen. Manompo an' Jehovah Andriamanitra amin'ny toerana io zany. Ny Exodosy toko 5 koa de ny andin'ny voalohany de milaza an'izay hoe zao mivaky an'ilay teny Exodosy toko 5 de ny andin'ny voalohany manao hoe ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho any anefitra. Zany hoe mbola hanompo an'Andriamanitra ihany zany io satria Mosesy sy Arona de nirana tany amin'ny Farao de niteny an'le teny tamin'ny Farao zany hoe zao ny lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe alefaso ny zanak'Israely hanompo fa tsy hanompo anao zany, tsy hanompo ny Farao, tsy hanompo ny Ezipsianina fa hanompo an' Jehovah Andriamanitra any anefitra. Zany hoe hanao andro firavoravoana. Amen. Hanao asa fanompona amin'ny alalan'ny fiderahana. Amen. Zany dia anisan'ny asa fanompona daholo zany rehetra zany. Mba hanao andro firavoravoana ho aho izy any anefitra. Iankoka de midera manao andro firavoravoana zany amin'ny alalan'izay fanompona zay. Amen. De ny Exodosy toko 7 de ny andin'ny 110 sy 120 koa de milaza an'izay. Exodosy toko 7 de ny andin'ny 110 sy ny 120. Zao mivaky an'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe zao mivaky izay teny zay de lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no naniraka nakaty aminao hanao hoe alefaso ny oloko mba hanompony any anefitra fa indro tsy mihaino ianao mandraka ankehitriny. Zany hoe niverimberina matetika tany amin'ny Farao foana i Mosesy sy Arona zany de hoe nilazain'Andriamanitry ny Hebreo zany ny Andriamanitry ny Israely naniraka anay ety aminao fa alefaso ny oloko izy hanompoany ahy any anefitra. Zany hoe Farao zany mila mandefa
ny zanak'Israely hanompo ny Andriamanitry ny Hebreo, hanompo ny Andriamanina, ny Andriamanitry ny Israely zany, fa tsy hanompo andriamanikafa zany, tsy hanompo andriamanikafa. De nalefa matetitetika tany amin'ny Farao foana, de Farao moa zany mafilo be izy, fa indro zay tsy niaino ianao izy mandraka ankehitriny, zany hoe tsy niaino mihitsiny zany Farao, tsy avela hanompo ny Andriamanitra anareo zany nareo fa zany tomponareo. Andriamanitra moa de nandefa loza folo mihitsiny tamin'ny Farao, zay vao nanaiky izy ny farany, nalefa aloha ny loza voalohany tsy navelany ihany ny zanak'Israely, nalefa ny loza faharoa, ny loza fahatelo, ny loza fahaefatra, loza fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahafolo maty aby ny lama tony Egypte. Zay vao tena niaiky ngarainy hoe tena mila mandeha reto zanak'Israely reto. Ka amin'ny fotoana zany misy karazana Farao Egyptianina miazona anao, tsika zany tena marina nge ny akamaroantsika kristianina de zao, ny akamaroan'ny patrontsika zany tsy mba hoe kristianina fa Egyptianina sy Farao. Tsy te lala zay hoe rehefa lahady ianao de mbola sainy manompo foana, latsinainy, talata, larobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady de manompo ny Farao foana ianao, manompo ny Egyptianina foana ianao. De ao manompo 7/7, 24/7 de ao foana. Nefa ny alahady na ny asabotsy tokony mba mandeha makany am-piangonana ianao, tokony mba mandeha manompo ny Andriamanitry ny Hebreo ianao, Andriamanitry ny Israely, ny Andriamanitra ao zany, ny Andriamanitra tsika kristianina, fa tsy hanompo andriamanikafa. Zany nge ny dikany andrana an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny any amintsika. Misy olona mitovy filazantsara aminao, misy olona mitona anao, endrika Mosesy reny, endrika mety Arona reny, hitona anao hivavaka ho any am-piangonana, hanompo an' Jehovah Andriamanitra, hanompo ny Andriamanitry ny Hebreo, hanompo ny Andriamanitry ny Israely. Fa ndraindray tsika tsy alapazy mihitsy ao anatin'ilay izy, ndraindray tsika tsy malala hoe ina ary ty mitotona makany am-piangonana ty, fa zay no antony. Zay no antony anrana ny Mosesy sy Arona, anrana n'ireny mpanompon'Andriamanitra reny makany aminao, ka raiso reny, ekeo reny, ino reny, rehefa mba misy olona mitona anao any am-piangonana, endrika mety endrika Mosesy sy Arona reny, hoe ianao io de mila manompo any Andriamanitry ny Hebreo, amen, mila manompo ny Andriamanitry ny Israely, mila manompo ny Andriamanitra zay tomponao, ianao nge milaza fa kristianina. Nefa ianao nefa ndraindray mijanona ao an-trano na ny alahady na ny asabotsy, manompo an'le patron foana ianao, mampidi-bola ho an'le patron foana, mampanankarena azy. Hainao le hoe pyramide de l'Egypte, pyramide, pyramide, Farao ny ary mitendry ny ary ambony, hatramy DG ny midina zany, ny DG ny sekretera, ny comptable, manompo mabotrabotra ny Farao daholo, mampanankarena azy, mampidi-bola ho azy, tsy te halala mivavaka mihitsiny. De mody omeny prime kely, savony, siramamy sy menaka eny, supplémentaire kely am'le karama, de tsy mahatsiaro tena mihitsy ho andeha hanompo ny Andriamanitra fa de hanompo an'ny Farao foana. Mandritra ny androm-piainana 307 taona ariavana, ny zanak'Israely nanompo an'ny Farao tao foana, nampanankarena azy, nanompo ny Egyptianina. Sokafo ny sainao, tongava sainy ianao. Androany miteny aminao Andriamanitra amin'ny alala Mosesy sy Arona, amen, hoe ianao io de mila manompo any Andriamanitry ny Israely, Andriamanitry ny Hebreo, Jehovah Andriamanitra, mila manompo azy ianao, amen. Sokafo ny sainao, aza jambena tsony ianao, aza varina amin'ny vola io foana ianao, satria de aotsika de zay foana mako sitrany hay, mba misakafo ny vady aman-jana, tsara zany. Voalohany ny hofatrano, ny jiramaso, ny okolazy, ny zaza, ny mpianatra, tsara zany. Fa zao Jehovah Andriamanitra tsika fa manana plany amintsika, fa mila manompo azy tsika, ka raha miasa ho amina tsika mihoatra lavitra noho izany koa ny karamatsika, amen, mihoatra lavitra noho izany ny karamatsika, mihoatra lavitra noho izany ny tombontsoa zay raisinao aminy. Ny moa ny tombontsoa ny raisin'ny zanak'Israely tao amin'ny atao amin'ny Farao, misy fotoana tsy omeny hanina mihitsiny, nampitombony ara ny asa, nampitombona ny asa tsy mena mololo andorana an'le briky, fa miasa maina. Fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitra tsy misy an'izany, ao amin'ny Andriamanitra ao tsy misy an'izany, fa misy tombotsoa ny manompo an'Andriamanitra. Dika jerevantsika zay tombotsoa zay, hoe ina ary ny fahatelo de hoe ny tombotsoa na ny vokatra ny amin'ny fanomponan'i Jehovah Andriamanitra zany.
satria misy sasany manko miteny hoe zava-poana ty manompon'Andriamanitra ty. Non, ny manompo any farao ny zava-poana tsy misy espoir, tsy misy fanantenana. Zay zao mba nanompo any farao koa taloha ny asa zay fa lazainy zareo hoe misy hatramina knaps, nefa tsy hitanay akory zay knaps, misy hatram'le hoe ozefa zay a, le karazana fanafody rehefa misy mara ndraindray tsy misitraka ny avantagenao akory ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza ty amin'ny Korinthianina voalohany a 5:10 de ny 9:15. Korinthianina voalohany fa tonga baibolinao, Korinthianina voalohany 5:10 de ny 9:15 zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vakitsika zay tenin'Andriamanitra zay a, zao mivakin'izay teny zay. Koa am'izany raha lahy malalako izy a dia miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo a fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Eto zany Paoly dia nilaza tamin'reto Korintianina reto zany, nampahery azy ireo mihitsy zany. Koa am'izany izy raha lahy malalako izy miorena tsara ianao, ao manompo an'i Jehovah Andriamanitra zany, aza miovaova, aza misabakabaky ianao, aza miova zany, ary maefa be mandrakariva ozy amin'ny asan'ny tompo. Ndraindray ny asan'ny tompo ange ataontsika kelikely, ny kely ny asan'ny farao ny tena ataontsika be da be no ny asan'ny tompo. Ao le asantsika andavanandro zany tena ataontsika betsaka no ny asan'ny tompo, fa ny asan'ny tompo rehefa sendra malalaka ianao mba meny farao temps libre kely ianao, zay ianao fa mba manao ny asan'ny tompo, adiny ray atsasakadiny adiny ora be indrindra. Miasa adiny valo ianao ao amin'ny farao de mba miasa adiny firy ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa eto Paoly de mampahery koa am'izany raha lahy malalako izy miorena tsara, aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo zao fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Rehefa mikely aina koa anao ao amin'ny tompo, tsika nge taloha mikely aina tao amin'ny farao mikely aina mihitsy ianao amin'ny farao, mbola misy karavasiny zay ambeny anao mihitsy anao miaraka amin'ny karavasy, vao mitraka anao tonga de karavasiny, asa fanandevozana zany ry havana. Fa amin'Andriamanitra tsy manandevo anao zany Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ny Hebreo tsy manandevo anao zany ny Andriamanitra antsika, zay tompontsika. Fa rehefa miasa tsara ianao, apetraka ao tsara les conditions, ataonao amin'ny fo le izy, amin'ny herinao fananao rehetra, ampitiavana ihany koa zany condition daholo zany, atao ampitiavana le izy, de hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina. Ianao mikely aina, ndraindray fafarana mihitsy ny feonao, ndraindray reraka mihitsy ianao, na tady voantazo zany mihitsy ianao, mangatsiaka ianao, donean'ny ainandro ny atsiaka ianao, sy ny sisa. Mikely aina amin'ny asan'ny tompo, misy valiny avokoa zany rehetra zany. Amen. Ny oabolana 720 de ny 720 koa de milaza an'izay. Ny oabolana 720 de ny 720 zany de milaza an'izay teny zay koa minaran'i Jesosy ndraiky vakitsika zay hoe ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Zay sasaranao zany de misy valiny, ka rehefa misasatra ianao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana, de zao mandray valiny tsara ianao. Tary amin'ny Egyptiana nge tena misasatra mafy, tsy matory andro aman'alina raha anao miaritory ho an'ny moka amin'ny atsika, ho an'ny taninandro, donean'ny taninandro. Fa inona ny zavatra misy? Mbola karavasiny koa ianao, tsy ampy ny sakafo zay hoaninao, fa ato amin'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo zay tompontsika de zao misy valiny avokoa. Varenantsika kely le Exodosy teo, Exodosy 720 de ny 15 sy ny 420, varenantsika vakina aminaran'i Jesosy Kristy la Exodosy zany. Hoe zao mivakin'le teny Exodosy 720, ny 15 sy 420, amaranantsika an'izay fampianaran'izay de ny tombontsoa zany. Fa manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitany hanina zay hoaninao sy ny rano hosotroanao izy ary isoroko aminao ny aretiny. Tsisy ho afa-jazanao momba amin'ny taninao, ho tanterako nisan'ny andronao. Amen. Eto zany dia milaza mazava be ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa manompo an'i Jehovah Andriamanitra ianao hitany hanina zay hoaninao izy sy ny rano zay isotroanao. Misy olona nge ry havana tsy manana fahafahana misakafo, zara raha mihinana,
mba te hihinana rovili, mba de mbola te hanampy ndray rehefa misakafo fa mijanona hatreo satria zay ihany, mba te hihinana agogo zany, mba te hihinana voky fa indraindray tsy voky mihitsy ary fa de hoe mihinana mba tsy homandry fotsy mba tsy hipetaka ny tsinay de mihinana zara fa mihinana, tsisy fahafana amin'ny resaka sakafo. Fa eto zany de miteny mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe fa manompo an'i Jehovahandriamanitra reo dia hisy fahafana amin'ny sakafo ianao sy amin'ny rano zay sotronao zany. Zany hoe afaka mihinana gogo ianao, afaka mihinana hany pitolo ianao, afaka mihinana zay tianao hoanina zany ianao, tsy miafiafy misakafo ianao zany, tsy ferana ny sakafo hoaninao, hoe tsy maintsy zao kapoka ihany ny andrahoana isan'andro, zao ihany ny valeur amin'ny budget ny laoka, tsy maintsy ferana. Fa tia afaka mividy ianao, hividy saosisy ianao, na hividy poulet de chair ianao hividy tsy haiko mortadelle, tsy haiko zay tianao vidiana zany, fa tsy voatery hoe tsy maintsy zao ihany fa manana fahafana anao amin'ny sakafo zany, tahina amin'ny resaka sakafo anao zany, amin'ny hanina hoanina sy ny rano zay sotroina. Faharoa, ary esoriko aminao izy ny aretina. Misy olona nge tsy manana fahafana mihitsy amin'ny resaka fahasalamana, marary lava foana, lany vola foana, makany amin'ny hôpitaly, makany amin'ny dokotera, tsy afaka aretina, tsisy fahafana mihitsy amin'ny resaka fahasalamana zany, taizana aretina foana. Nefa mba manam-bola ihany de lany amin'ny fividianana fanafody ny vola, lany any amin'ny dokotera ny vola. Tsy mitena hoe tsy ilaina ny dokotera, fa ilaina ny dokotera fa mba mizavatra hafa mba ilaina ny dokotera, ohatra hoe mandidy miteraka zany mba tsy de mba ilaina dokotera zany, fa tsy hoe vao misy zavatra kely mitranga de fa dokotera direct en consultation, ohatrina consultation vola foana, zay tsy manam-bola de maty any amin'ny hôpitaly. Tsisy fahafana mihitsy zany amin'ny fahasalamana. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de milaza, rehefa manompo an'Andriamanitra ianao de manana fahafana amin'ny fahasalamana. Esoriko aminao ny aretina, esorin'Andriamanitra ny aretina zay mitaizanao, na tension na diabeta na tsy haiko daholo, esorin'Andriamanitra ho azy zany. Tsy mila mandoha volany amin'izany ianao de afaka ho azy zany, manompo fotsiny ianao de miala ny aretina. Araka le niteneniko teo hoe zay nge nisy fotoana nanompo an'ny Farao taloha niasa tamina orinasa 10 taona mahery, de reo rehefa mba marary de makany amin'ny OGF zay ny anarany tamin'ny vanim-potoana fa de am'izao tsy fantatro hoe inona ny anina am'izao. Makany ianao de zara raha misy comprimé kely vitsivitsy kely, vitamine kely omeny anao, de zay tsy complet mihitsy zany na le fanafody na le fikarakarana fahasalamana, tsy ianao hoe tsy ampy le traitement le izy, nefa misy apahany karamanao ihany nefa ny alainy sotominy amin'ny fanafody igny tsy ny any am'le knaps hostie de knaps zay moa le tamin'ny taloha zay, OGF zay de hostie de knaps, iny tsoahany tao aminatin'le izy, karamanao ihany nefa iny. Voice Andriamanitra esoriko aminao ny aretina. Ianao zany rehefa manompo an'Andriamanitra salama lalandava ianao, amen, salama foana ianao zany, manompo an'i Jehovahandriamanitra, amen. Fahatelo de hoe tsisy ho afa-jaza ozy na ho momba any amin'ny taninao. Hainao zany afa-jaza zany, ny zaza anankiray nge 7 volana ny ao anatin'ny kibo, fa rehefa manompo an'Andriamanitra misy olona zany afa-jaza. Hainao le afa-jaza tsy tonga 7 volana zany le zaza, fa mety hoe 2 volana, 2 volana, 3 volana, 4 volana avorté le olona, afaka tao le zaza, miala tao le zaza tao anatin'ny kibony, tsy tonga hatramin'ny farany zany. Tsy tonga any amin'ny fombiazana, tsy tonga any am'le tanjona tena iriny, tsy complet zany le zaza, fa maty le zaza. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra de tsy misy an'izany, fa zay zavatra rehetra ataonao mahomby avokoa zany, amen. Fombiazana, tonga hatramin'ny farany projenao raha manao zavatra ianao, hatramin'ny farany, vidy hatramin'ny farany, tsy hoe nanangana activité anankiray ianao, na ataontsika hoe nanangana tsy haiko na gargotte na frity na épicerie, 2 volana, 3 volana, 4 volana de nikatso le izy, afa-jaza le izy, hoe rava le fond, tsy misy an'izany. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra fombiazana hatramin'ny farany. Hainao zany momba zany tsy miteraka, tsisy vokatra, tsy mamoa, mandamoka, midoroboka fotsiny fa tsisy vonina. Fa ianao rehefa manompo an'Andriamanitra de zao mahomby ianao, mahavokatra ianao, misy vonina ianao, amen, misy voany zany. Manaraka ho tanterako ny isan'ny andronao. Rehefa manompo an'Andriamanitra tsika ny tombotsoa de zao
lava velona atsika, tsara antitra ianao, tratra antitra ianao, mahita ny zavokely anao, mahita ny zavy hafa anao, mahita ny zavokitro anao, mahita ny zavondoalika anao ianao. Misy olona nge maty tanora, ny akamaroan'ny olona be dia be maty tanora folak-andato aloza, satria nahoana tsy manompo an'Andriamanitra fa manompo ny Egyptianina. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra atsika dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tanterako ny isan'ny andronao, lavandro iainana zany ianao. Amen. Tena hoe 100 taona vao mody, vokiandro mihitsy ianao zany vao mody any amin'ny razanao. Aty amin'ny Deutéronomia koa dia milaza an'izay, ny Deutéronomia 2:20 dia vadika baibolinao amarana antsika azy. Deutéronomia famerina teny zany Deutéronomia 2:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 zany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomia 2:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20 hoe ary raha hiaino tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo ka ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy amin'ny fananareo rehetra dia halatsako eo amin'ny taninareo ny ranorana amin'ny fotoanany dia ny lohaorana sy ny farahorana mba hahatongavanao ny varanao sy ny ranom-borobokao ary ny diloilonao. Amen. Ary ampaniriko ahatra ny sanao ho an'ny biby fiomponao ary hinakanina ianao ka ho voky. Amen. Nety ny tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa zany hoe raha tena hanompo an' Jehovah Andriamanitra zany tsika amin'ny fotsika rehetra, amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fananao rehetra dia zao halatsako eo amin'ny taninareo izy ny ranorana amin'ny fotoanany dia ny lohaorana sy ny farahorana mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-borobokao ary ny diloilonao. Ka rehefa tsy milatsaka ny orana vanim-potoana fambolena, tsy misy varo angoninao eo, tsy misy ranom-boroboka angoninao eo, ny ranom-boroboka zany ny voaloboka io le divay zany io. Amen. Ny diloilonao tsy misy vokatra io zany. Fa ozy ny Jehovah Andriamanitra hoe rehefa manompo tsara ianao zany, io le amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fananao rehetra, io le fepetra condition fa tsy manompo zara fa manompo fotsiny, fa manompo tsara amin'ny fo, manompo tsara amin'ny fanahy. Amen. Atao tsara le izy dia alatsaka Andriamanitra amin'ny tany izay ambolenao ny ranonorana amin'ny fotoanany. Rehefa ohatra hoe fotoana fambolena zany zao dia milatsaka ny ranonorana. Fa ndraindray efa vita asa ela be le tany fa tsy milatsaka le ranonorana dia maina fotsiny eo le izy, miandry ranonorana amin'ny mpamboly. Fa tsisy an'izany, asainao le tany, miasa tany ianao, vita ny asa tany, milatsaka ny ranonorana, mamboly ianao manangom-bary amin'izay ianao, mavoka bary ianao, mavokatra voaloboka be da be ianao. Amen. Mavokatra coco ianao any amin'le diloilo. Amen. Dia eo ambany izy miteny hoe ary ampaniriko ahatra ozy ny sanao ho amin'ny biby fiomponao ary hinakana ianao ka voky. Zany hoe tsy vitany hoe ianao ihany fa hatramin'ny biby fiomponao. Ka raha ohatra zany ka maina be kere be io, tsy misy ahatra ho an'ny omby nge, tsy misy bozaka ho an'ireo biby fiomponao reo fa ampaniriko ahatra ozy ny sa. Alleluia. Zany ny tombontsoa ry havana rehefa manompo an'Andriamanitra. Dia Deutéronomia io ihany dia ny midina reminy andiny 1:20 tsika ka hatramin'ny 5:20. 1:20 dia hoe aminaran'i Jesosy zao mivakin'le teny mba ho maro andro nareo sy ny andro, mba ho maro ny andronareo sy ny andro ny taranakireo amin'ny tany izay ninianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Amen. Mba ho maro andro, mba ho maro izy ny andronareo sy ny taranakareo amin'ny tany izay ninianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy. Zany hoe iny le tenaina teo hoe lavandro iainana, lavandro iainana ianao sy ny taranakao amin'ny tany izay ametrahan'i Jehovah anao, amin'ny tany nampanantenaina io zany le amin'ny tany Kanana. Lavandro iainana eo ianao zany, fa tsy hoe vetivety ianao sambatra eo dia vetivety ianao dia tsika tsony, fa tena hoe lavandro iainana, maro andro iainana eo amin'ny toerana io ianao. Alleluia. Zany ny tombontsoa rehefa manompo an'Andriamanitra. Manompo an'i Jehovah Andriamanitra, na ny Andriamanitry ny Israely, ny Andriamanitra antsika, ny Andriamanitry ny Hebreo, dia zao misy tombontsoa maromaro vitsivitsy teo ny tany zahantsika teo zany. Tsy ireo ihany fa maro fa sationan'ireo ny vakitsika reo zany, ny anarantsika teo ireo zany.
ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mamporisika antsika fa manompoa ny Jehovah reo, manompoa, amporisiana mihitsy ianao fa manompoa, manentana zany anao mba hanompo, manatona ny mpiandraikitra ao aminao, ao amin'ny fiangonana zay misy anao, amin'ny toerana zay misy anao, manatona ny tompony andraikitra voalohany. Ina mba hasanjara asa fanompoana, mba hataoko ato fa tsy mety raha mivavaka fotsiny anao, tsy misy andraikitra ataonao, tsy misy asa ataonao. Fa Andriamanitra tsy mitany mpivavaka fa ny mpanompo mitahiny. Amen. Tsy mitahy mpivavaka Andriamanitra fa ny mpanompo. Ka ianao rehefa manao asa fanompoana ao dia voatahy ianao zany, ianao sy ny ankonanao hatrany amin'ny biby fiomponao. Zany nge izy io raiso zany fatakaran'izany. Mino fa voarainao izay fampianarana izay ndeha hisaotra an'Andriamanitra tsika. Saotra an'Andriamanitra tsika raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity androany ity, misaotra ny amin'ny fampianarana, misokatra ny sainay, misokatra ny fatakaranay ny amin'ny antony hanomponanao sy ny amin'ny tombotsoa amin'ny fanomponanao. Tsy miala maina ary misy vokany, misy valiny avokoa zany rehetra zany. Mankasitraka indrindra ray masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovana izany vavaka zany ho anao voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen.